Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no rabako anareo sy manaraka ary koa mihaino ny fandarana azo antoka ny fanavotana en Kristy. Ny mpitandrina sofiny irina Ramboarsona no renareo sy miteny zao fahasoavan'Andriamanitra anio amintsika rehetra ady mba ho tanteraka amintsika ny fikasany amin'ny zavatra zay ambara torina amintsika satria andro farany zao efa ho avy Jesosy efa misy odolony famantarana rehetra ka dia anjarantsika amin'ny alalan'ny fanamasina miaino manaraka tsara zao fampianarana fandarana zao zay mikasika mombany amin'ny aretina sy tony le fanambarana hoe aretina avy amin'ny ozony lalàna, aretina avy amin'ny tsy fitandremana, rotoizana kosa de hoe ny aretina avy amin'ny devoly sy ny tsy fandinihan-tena. Ka mba azon'Andriamanitra manampy antsika dia hivavaka antsika. Saotra anao zay Andriamanitra mamindramponao, saotra amin'ny fahasoavanao satria anao ny fitiava zay nitiavanao anay tanteraka zao fotoana zao ary de misaotra anao fa maro ny olona iaino sandinika izany mba ahafantarany sitraponao mba ho anao ny dera saotra ny voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Fantatsika tsara ny fampianarana fanazavana mombany amin'ny aretina avy amin'ny tsy fitandremana ary tao koa ny aretina avy amin'ny ozo lalàna hitatsika tany amin'ny Exodus ny man'ny Deutéronomia. Zao ndray tsika dia andinika ny amin'ny aretina avy amin'ny devoly ary koa ny tsy fandinihan-tena. Ny aretina avy amin'ny devoly de tsy hitan'ny dokotera manam-pahaizana ankehitriny lazainy hoe marary saina le olona de ampiasainy daholo ny fanafody sy karazana zao de vao mainka misimba le olona. Misy ara de tezaina amin'ny fanafody mandra-pahafaty tsy maintsy mihinana fanafody foana fa raha vao mijanona ny fanafody meny dia mampalahelo fa mihesiky olona lasa mampalahelo, lasa dala, mamony ao an-trano ary indraindray aza mitsoka mandoso satria misy zavatra mampitahotra azy. Ka de hitatsika eo amin'ny marika 5 satria ny dokotera tsy mino zany hoe avy amin'ny fanahy ratsy na fanahy maloto. Marika 5 indrininy voalohany ka hatramin'ny fahafito no vakitsika. Marika 5 ny indrininy voalohany ka hatramin'ny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe ary tonga tena mpitan-dranomasina tao amin'ny tanànany Gerasena izy ireo ary nony niala tao an-tsambokely izy niaraka tamin'izay de nisy lehilahy azo-panahy maloto nivoaka avy tany amin'ny fasina ka nifanena taminy. Zareo zany fa raha vao niala tamin'ny sambokely Jesosy mampiany de nisy lehilahy azo-panahy maloto voaka avy any amin'ny teny amin'ny fasana fanena tamin'izy ireo fa nitoetra tao amin'ny fasana izy ary tsy nisy olona nahafatotra azy intsony na dia tamin'ny gadra azo. Tsisy olona nahafatotra an'izy ity satria fanavy magaga na de fatora tamin'ny gadra azo. Ary zao voalaza andininy fahefatra fa efa nafatony matetika tamin'ny gadra na tanany na ny tongony nefa ny gadra tamin'ny tanany dia zereo tsara fa ny tanany sy ny tongony zany ny fataona no tapahiny ary ny gadra tamin'ny tongony ny torotoroiny ka tsy nisy olona na folaka azy. Ary eo gadra reo de gadra vy zany fa efa nafantony matetika tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony kanefa de tsy nahatana azy zany. Ny andininy 5 ary mandrakariva na andro na alina de nitoetra tany amin'ny fasana sy tenatenim-bohitra izy ka ny nananana sady nitetitena tamin'ny vato. Zereo tsara zany fanambalana zany makany amin'ny fasana any tenim-bohitra nananana miteniteny foana moa zany ary de mitetitena. Ny andininy 6 fa nony nahita an Jesosy teny lavitra eny izy de niazakazaka ka niankohoko teo anatrehany sady nianso tamin'ny feo mahery hoe moa mifaninona akory zaho sy anao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra ny ampaminianiko amin'Andriamanitra ianao aza mampijaly ahy.
natahotra an' Jesosy izy adivy ampianianiko amin'Andriamanitra maza mampijaly ahy ary tena zava-dehibe andininy fahavalo satria Jesosy efa nanao taminy hoe mivoa amin'ity lehilahy ity ry fanahiky maloto. Andininy fahasivy dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe iza moa no anaranao ary izy namaly hoe legiona no anarako satria maro izahay. Ary fanahy ratsy io legiona io tena avoakan' Jesosy tamin'le lehilahy nalefa ny teny amin'ny kisoa ary reo kisoa reo a tratrevatreva de nakany amin'ny fasana. Zay zany hoe fanahy maloto. Dokotera tsy mahasitrana an'io nanao ina nanao inona. Ary mahagaga fa reo matanjaka be izy migadra zay teny amin'ny tanany sy ny tongony tapatapahany sy ny torotorony de afaka. Zay no mahafanahy ratsy azy. Ao amin'ny Marika 5 de misy fanambarana toy zao. Marika 5 tovolahy anankiray zay tratran'ny fanahy maloto ihany koa fa namona ary tena nijaly hatramin'ny fahazazany. Zao voalaza Marika 5 de manomboka amin'ny andininy 17 de ajanontsika hatrany amin'ny andininy 420. Azao ary voalaza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny andininy 17. Ary ny anankiray tamin'ny vahoaka namaly kananao hoe mpampianatra ô, nentiko etika aminao ny zanako lahy izay azo mpanahy mona. Fanahy mona zany eto. Fanahy zany a mahatonga ny olona mona. Ary na aiza no azohony azy dia amfanintsindiriny izy ary mandoa vory dia mikitroniky sady valaka de valaka ary matetika tamin'ny ary nazerany tamin'ny ary niteny tamin'ny mpianatra aho mba amoaka zany fa tsy hainy. Zereo tsara eto. Raha dinihina tiana tia dia mampifanitsitona, mampikotroniky, mandoa vory. Ary zay mivolaza eto. Mampalahelo le itony volaza satria ndray nitsity manatao volaza satria fanamona. Ary na aiza ozy ny azohony azy dia ampifanintsindiriny izy ary zereo tsara eto mandoa vory. De netiny le ranga tany amin'ny mampikotroniky netiny tany amin'ny mpianatra Jesosy nefa tsy hain'izy ireo ny namoaka azy. Raha toezatsika ny teny ary ny andininy 17 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jesosy namaly azy hoe ry taranaky tsy mino mandra-pahoviana no toerako aminareo, mandra-pahoviana no andeferako aminareo ento ty amiko izy. Mandra-pahoviana Jesosy nitoerako eto aminareo ary mandra-pahoviana andeferako eto aminareo. Fantatry Jesosy tsara zany fa tena mijaly le olona. Any 20 dia nentina teo aminy izy fa noho nahita an' Jesosy izy zany hoe rehefa hitan' Jesosy fa naratsy tao amin'ny le zazalahy de nafanitsitony ny tenany miaraka tamin'izay. Zereo tsara zany. Tena nataon'le fanaratsy mifanitsitona mihitsy ny tenan'le niara tamin'izay ny fanahy. Dia lavy tamin'ny tany izy. Zereo tsara sady mitsikasikasina sy nandoa vory. Nazerany amin'ny tany tsikasikasina sady mandoa vory. Mahatsiravina mijery an'izany ary sady mampatahotra raha olona tsotra fotsiny amin'izao fa tena mijaly mihitsy le tovolahy. Vakitsika andininy 20. Jesosy nanontany an'ny raingo hoe ohatrino zay no natongavany zao taminy ary hoy izy hatry ny fony mbola zaza ary nazerany matetika ao anaty afo sy ao anaty rano izy aminoany azy. Fa raha mba misy hainao dia mamindrafo aminay ka vonjeo izahay. Eto zany nanontany ohatrinona oviana tsy de hain'ny malagasy tsona miteny an'ity hoe ohatrinona zay no nazony zao taminy natongava zao taminy. Zany hoe oviana nefa tonga tao aminy zao de hoe hatrany fony mbola zaza. De matetika azerany any anaty rano na anaty afo. Nahitan'izy io tany
sahamamy any moraranokrom tena mampalahelo mihitsy any sahamamy nanao batisa zahay tam'izay nisy olona eny amby telopolo no atao batisa atia nampalahelo zany satria io sahamamy io dia misy rano atao hoe ridera rano aty amin'ny tratra ity zany naovanay batisa ka tamin'ny folo latsaka fefany maraina teo rehefa niditra amin'ny rano anao batisa nisy vahiny mipetraka teo amoron-drano vahiny zay nasainy olona mba hijeriny batisany nazerany devoly tao anaty rano io vehivavy io de niteny tamin'ny olona hoe mbavonjeo io vehivavy io de nidana ny lehilahy anankiray matanjaka mibata azy avao anaty rano teny magaga fa tsy nabata azy satria misy fanahy misitona an'le vehivavy ho any anaty rano tonga ny lehilahy anankiroa lehilahy telo fa efatra lehilahy efada mibata azy ao anaty rano fa tsy natafavoaka ao anaty rano kanefa ny olona raha latsaka ao anaty rano maivana fa misy misitona amin'ny folo latsaka fefany amin'ny raiky amby folo latsaka fefany amin'ny roa folo latsaka fefany adiny telo zany a amin'ny efo amin'ny ray latsaka zay vao tafavoaka tao anaty rano le vehivavy amin'ny ray latsaka fefany za moa zany manohy ny manao ny batisa any amin'ny roa mahery any vita batisa de nivoaka anaty rano de niteny tamin'le mpitandrina izay namely azy Rakotondriny Edmond rehefa maty moa rangahy efa lehibe manao na mpitandrina Rakotondriny Edmond tsy velona pasteur tsy velona nisy vehivavy vadiny pasteur lotériane efa maty pasteur io efa maty fa le raha maty efa lehibe mitsapan'le vehivavy teo amin'ny tendany de nijeriny masony de nahita fa hoe maty le olona de niazakasa nandositra le vehivavy fiangonana inona rety fiangonana inona rety fa soavana batisa anao le aty ka fa fatesina no hita de nitsoka nandositra le vehivavy lehibe rehefa avy nisolo-akanjo ako avy anaty rano de nanaty teo de manaona rahala mpitandro Rakotondriny Edmond tsy velona de nametra tanina tamin'le vehivavy fa maty a roana tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny fanahy amin'ny fahafatesana roana tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny fanahy amin'ny fahafatesana dia velona le olona afaka na fifakadiny teo de nasaina ny solo-akanjo de aveo de fa tonga teny aminy de namoahana deminy azy satria tsy maintsy navoaka le fanaratsy zay mitady amono azy any anaty rano afaka somantsara de vita batisa io anabavy io taty arina zao tsara fa le fanaratsy zany a mampanitsitona olona mampianjery azy anaty rano mety any nafika afo koa aza tady aminony azy de Jesosy nanteny hoe otrinony zay nazony an'izao de hoe atrany fonombola zaza de olona rahalaty hoe raha mba misy hainao zay mihitsy nylazainy ato amin'ny andininy roa amby roapolo tapany faharoa amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa raha mba misy hainao de mamindrafo aminay ka vonjeo izahay fa hoy Jesosy taminy hainao hoe zavatra rehetra de hainy mino ny baiboly katolika dia mazava kokoa amin'ny teny malagasy io baiboly katolika amin'ny teny malagasy amin'ny teny frantsay koa de mazava tsara zao voalaza amin'ny baiboly katolika raha mba misy hainao mamindrafo aminay avonjeo izakay zay aloha zany mitovitovy tsara ny teny ambany eto de hoy Jesosy taminy raha hainao ny mino tsy misy zay tsy azo atao ho an'izay mino babolitsika na hoe hainao hoe fa baiboly katolika de mazava tsara mba teny frantsay koa hoe araky ny teny hoy Jesosy taminy raha hainao ny mino tsy misy tsy azo atao zay mino zany hoe raha mino anao de azo atao zany mamonjy ny zanakao manafaka ny zanakao amin'ny fanahy maloto mona io de le rangah moa miteny hoe mino aho raha vakitsika ny teny maraka toko fasivy maraka toko fasivy andininy telo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy efatra amby roapolo telo amby roapolo efatra amby roapolo misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy fa hoy Jesosy taminy hainao hoe zavatra rehetra de hainy mino niaraka tamin'izay dia niantso ny raindra zalahy ka nanao hoe mino aho
vonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finoko. Ahoana re zany teny zany? Mino aho vonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finoko. Zany hoe mino aho fa mahay manao izany ianao, fo zany tsy mino ka vonjeo amin'ny tsy finoko aho. Zay zany ny fandehan'ny tantara. Maro zany ny olona ankehitriny kristianina mino fa hoe Jesosy manao fagagana, manasitrana, mamoaka ny demony manangana maty. Mino zay Jesosy mahavita an'izay. Fa ny finoany hoe tsy vitako zany, tsy mahay an'izany aho. Zay zany nahatonga ny lehilahy teny hoe vonjeo amin'ny tsy finoko aho. Anjarantsika zany mamaky baiboly mba hampiorina ny finoantsika. Satria ny baiboly ny teny hoe finoana dia avy amin'ny toroteny avy amin'ny teny Kristy. Dia lazaiko anareo fa vela soamantsara le olona tany amin'ny toerana zay nalenay tany Samamy io. Vera ary namoana demony aho de vita batisa taty arena. Zava-dehibe io ka mila mandinika tsatsika hoe misy aretina avy amin'ny devoly. Tena mampijaly olona mihitsy. Jerentsika indray ny lioka 7:10. Misy karazany io aretina entin'ny devoly io. Fanamona, fanamarenina, fanamfanitsitona, fanamamono. Misy ren'ilay olona lasa dala miady aman'olona miteniteny foana eny amin'ny arabe eny. Misy mifamaly amin'ny olona eny an-dalana. Fantatsika tsara fa Maria Magdalena de namoahan'i Jesosy fanahy 7. Fanahy maloto 7 tao aminy tao namoavoka iny. Araka voalaza amin'ny baiboly. Vakitsika nge izay eo amin'ny Marka 9:10. Marka 9:9 misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Marka 9:9. Ary efa nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy, de niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena lay namoahany demony 7 izy. Tsara fa Maria Magdalena de nisy devoly 7 tao aminy tao. De Jesosy namoaka ny demony tao amin'io vehivavy io. Raha zany tsy afaka, rehefa afaka izy de lasa nanompo an' Jesosy. Iary ny anisan'le olona zay nitondra zava-manitra ho any amin'ny fasan'i Jesosy tamin'ny lahady maraina. Tonga voalohany niaraka tamin'ny Salome sy Maria ren'i Jakoba. Saingy tsy nahita ny fatin'i Jesosy tao izy de nitsoaka nanjotra izy satria natahotra izy sao de nataony olona hoe izy nangalatra amin'ny faty. Verina any amin'ny lioka 7:10 tsika. Lioka 10:10 dia manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 10. Misy olona ao zay voan'ny fanaratsy ary hafafa le fanaratsy nahazo azy. Zao ary vakitsika aminaran'i Jesosy. Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Ary indro nisy vehivavy zay nanana fanahy mahafarofy 18 taona ary nanjoko izy ka tsy natraka akory. Vehivavy azony fanahy mahafarofy. Jereo tsara eto firy taona ozy nana fanahy mahafarofy 18 taona ary nanjoko izy ka tsy natraka akory. Le devoly fanahy mahafarofy taona zany nampanjoko azy tsy afaka mitraka mihitsy zany raha vehivavy. 18 taona. Zany hoe tsy tamin'ny fahazazany, tsy tamin'ny fahatandroany, fa tamin'ny moka lehibe izy nitratra. Atoratsika ny teny. Ary rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe raha vehivavy afaka amin'ny rofinao ianao. Ry nahita azy Jesosy de hony anazy nangoraka azy de niteny hoe raha vehivavy afaka amin'ny rofinao ianao. De ina nataon'i Jesosy dia nametraka ny tanany tamin'izy ary niaraka tamin'izay de nivoaka niaraka tamin'izay de nivoaka de nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Niaraka tamin'izay de nitraka raha vehivavy ka nankalaza an'Andriamanitra. Jereo tsara zany fa
ty fanahy ratsy indray nametrahan Jesosy tanana. Misy mantsy miteny hoe aiza koa misy olamoana de amin'ny aka ametraha tanana. Azo atao mihitsy mametra tanana sy fametraha tanana de milaza hoe Andriamanitra no manafaka anao, manasitra anao, mamonjy anao. Izay ny tena dikan'le fametraha tanana. Toy atsika ary ny mpanapaka ny sinagoga dia teritra satria Jesosy nasitrana tamin'ny sabata de namaly ka nanao tamin'ny vahoaka hoe enemana no azo anaovana ndrara koa avia ireo tsara eto hosanina am'izany fa tsy amin'ny andro sabata. Andro sabata io fanasitrana nataon'i Jesosy fanafany io. Nahita an'izay reo mpitondra fivavahana Jesosy de hoe tsy mety zany, tsy azo anaovana raharaha. Toy izy atsika ny 1:15 fa namaly azy ny tompoko any anao hoe ripy tsara velatsy moa tsy samy mamaha ny ombony na ny borikiny hiala amin'ny finanam-bilona amin'ny sabata va ianareo ka mitondra azy isotro rano. Amin'ny sabata reo de ny ombony sy ny ondriny mamany zeny de mitondra azy mba isotro rano. Raharaha zany moa ity vehivavy zanaky Abrahama ity zay efa nafatry Satana 12 taona izao moa tsy tokony hovahana ho afaka am'izany fatorana izany amin'ny andro sabata va? Zareo tsara ny teny Jesosy eto fa mifatorany devoly 12 taona hoe dia koa ity vehivavy zanaky Abrahama ity zay efa nafatry Satana zao 12 taona izao moa tsy tokony hovahana ho afaka am'izany fatorana izany amin'ny andro sabata va? Zareo tsara eto fa ny devoly Satana zany namatitra ny vehivavy io tsy natraka manjoko. Tsisy nafaka azy mihitsy na izy nampivavaka ohatran'izany. Azay ny mahatonga ny teny eto hoe Andriamanitra mpanao fahagagana. Jesosy Kristy tsy miova maly io mandrakizay. Zay zany ny aretina avy amin'ny devoly misy karazany maro. Ary mitsy indray ny aretina avy amin'ny tsy fandinihy-tena. Mpandray ny fanasan'ny tompony olona. Tsara mba hovakitsika ny Korintiana 1:20. Maro ny olona no mandray ny fanasan'ny tompo. Korintiana 1:20. Momba ny fandraisa amin'ny fanasan'ny tompo io. Ary ny apôstôly Paoly nitsindriny ny fanahy. Ty ny fandray ny fanasan'ny tompo de zava-dehibe manambara ny fahafatesan'ny tompo. Ka izao ary vakitsika manomboka ny 7:20 ka hatramin'ny 30 amin'ny anaran'i Jesosy. Korintiana 1:7 ka hatramin'ny 30 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koa nazovy no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoakin'ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika dia homeloka ny amin'ny tena sy ny ran'ny tompo izy. Fa aoka ny olona hamantatra ny tenany dia aoka izy hihinana ny mofo sy sotro amin'ny kapoaka. Fa zay rehetra mihinana sy misotro de mihinana sy misotro fanamelona ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tena izy. Noho izany de betsaka no marary sy marofy aminareo ary maro ihany no efa nodimandry. Zareo zany fa rehefa mandray ny fanasan'ny tompo toy ny andinika ny olona miady aman'olo avy aho, tsy vita fiavana amin'ny hafa avy aho, za ty ve nanao asa ratsy tsy mendrika, tokony andiny tena tsara mifona amin'Andriamanitra miaiky mifahotany. Fa raha mandray ny fanasan'ny tompo am'izany toetra fiainana tsy mety zany izy de zay mihitsy ny teny eto ny 9:30. Noho izany de betsaka no marary sy marofika aminareo ary maro ihany nefa nodimandry. Misy aza lasa maty. Tsy mahatsiaro tena mihitsy de mbola miziriziry ihany. Mihevitra ny teny hoe za marina ka za tsy nanao ratsy ka le olona nge no manao tsy mety amiko kona ny sotesy. Aona moa no amelako heloka azy, aona moa no amelako heloka azy. Tsy mety zany fa ny baiboly de miteny hoe tiava ny favalinareo. Manaova soa zay mankala anareo, sora zay manozo nareo ary mivavany zay misy ratsy nareo. Lioka toko fahenina 7:20 sy 7:20 zay. Lioka toko fahenina 7:20 sy 7:20. Ka anjarantsika mandiny tena rehefa tonga fandraisany fanasan'ny tompo, mandiny tena tsara aloha. Mandinika sao de tsy mety fa tsy hoe maika ny andray ny fanasan'ny tompo fotsiny.
marina fa ilaina ny fandraisany fanasan'ny tompo kanefa mila mandiny tena aloha sao dia tratrany ny aretina ny rofy ary ny farany ara dia maty no dimandra mihitsy de anjarantsika ny mandiny tena maro ny tsy mahalala n'zany faly fotsiny mandray ny fanasan'ny tompo hoe ka za kristianina ako ka sain jesosy atao fandraisan'ny fanasan'ny tompo hiara hinana aminy aho hiara isakafo aminy aho ka onany tsy hinana onany tsy isotro mila mandiny tena ry avana mila mandiny tena ry ralasina bavy itsika zay miantso tenantsika hoe olona ao amy kristy mila mandiny tena tsara vao mandray ny fanasan'ny tompo sao de tratra ny aretina sy ny rofy ary raha ohatra mbola mizeziratra de mety maty modimandry mihitsy saoratsika andriamanitra ny fanavazavana sy fampianarana momba ny aretina avy amin'ny tsy fitandremana ny aretina avy amin'ny ozony lalàna ny aretina avy amin'ny devoly na satana ny aretina avy amin'ny tsy fandiniatena fandraisy fanasan'ny tompo de so atsika andriamanitra fa mandrakizay ny famirampony de antonga antsika mandinika tsara ka toko fa tsy misy afa-tsy jesosy any no manasitrandreo amanaraka tsika dia nanazava zavatra afy agny fa ny amindreo aretin'ireo de aoka ambaratsika fa zao jesosy kristy ny tena mahafaka azy araky ny fahitantsika teo izy zany manasitrana ary tsy mahagaky zany fa tsy miovy jesosy sobaly io mandrakizay io fiangonana zay indreketana ankehitriny de tsisy makany amy dokotera mihitsy afa-tsy ole zay mbola malemy zay mbola tsy mbola niorona tsara amy finoany makany fa ny olona dia tena afaka amy kansera afaka amy diabeta afaka amy tension le olo efa nisy arany efa maty afan'lazaiky teo mitsangana maty vela tokoa jesosy mandrakizay ny famirampony amen vavako tsika sotranao zay andriamanitra ny famiramponao sotra ny fahasaovana zay nazona nanazava na mpianatra na mpiorona amy finoana de hoanao ny dera hoanao ny sotranao voninahitra ankalazaina ianao satria tsy ratsy anao tsy nahatanteraky zao fotoana izao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo andriamanitra nanoroko zany vavako zany sotry andriamanitra amen alleloia veloma mandram-pianandray tompoko fahasaovandriamanitra amitsika rehetra de ho tanteraka amitsika ny fikasany ary mba ho tanteraka amitsika koa ny finoana atanteraka zany famonjena araky ny tenin' jesosy hoe sitrano ny marary tsangany ny maty diovomboka avoany de minia araky ny voalaza ny amy Matio 7 zany amin'ny anaran'i jesosy amen